raha iverenantsika ny sehatry ny fampianarana dia nahazo foto-drafitrasa vaovao ny tao Antanambao météo tao mainty rano tao ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajonary Mampianana mihitsy no nitokana ny foto-drafitrasa tany an-toerana nanolotra ihany koa fitaovana entin'ireo mpianatra any an-toerana miatrika indray ny taom-pianarana vaovao. Ny fanomezana tosika ny sehatry ny fampianarana mahomby ahafahana mampandroso ny firenena io no tanjona apetraka ny filohan'ny Repoblika Hery Rajonary Mampianana nandritra ny fanokanana ny sekoly fanabeazana fototra tao Tanambao météo mainty rano ny sabotsy lasa teo dia notsindrin'ny filozany paikady izany. Nazo ny anjara fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana na ny kit scolaire ny mpianatra, nazo ny fifanarahana arakasa ihany koa ireo mpampianatra misy 320 sy 300 ary nazo fampitaovana rahateo ireo tarety-tsekoly tany an-toerana. Fanampiana tosika izay niderany ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena izay tariny ny Ministra Paul Rabary nanotrana ny filoha malagasy tany an-toerana. Fantatsika fa sarobidy loatra ny asa sy ny andraikitra izay sahan'izy ireo ary mihoatra noho izany fantatra ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny indrindra n'ireny mpianakaviana rehefa miditra ohatran'izao ny mpianatra dia izay ny mahatonga ny fitondram-panjakana nandray fanapahan-kevitra izara kit scolaire any amin'ny 10,4 tapitrisa 4,500,000 manerana ny sekolim-panjakana erana Madagasikara aty anambara tonga fototra topilasy tompavy. Tsy namany fampandrosoana ny fanakorontanana io no nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny kabariny. Mampalahelo anefa fa dia malagasy mitovy amintsika ihanty no mini manao ny tetika fanakorontanana. Ny fifanomezan-tanana ihany anefa no ahafahana mampandroso ny firenena ho hiatran'ny filoha. Androany isika manarina azy nandritra ny rotaona filoham-pirenena dia tsy nitsahatra andro manalina miady manarina ny firenena. Tandremo fa misy ny manosika anao aorianao te hiazakazaka enjery fomba mitraka kely ny firenentsika tompoko lasy tompoko vavy dia misy mitady hanapotika azy ary mampalahelo tsy mba ny olona avy any ivelany manapotika azy fa isika samitsika ihany no mitady androdana ny ezaka izay efa irahantsika manao. Androany ady miantso anao eritreritra ny fampandrosoana ny firenena izay lazaiko hoe mila ny rehetra ny fampandrosoana ny firenena. Ilainanao rakizy, ilainanao ry tanora, ilainanao ry ray aman-dreny sy ny zokiolona mpandroso ity firenentsika ity. Tsy maintsy ao anatin'ny fifanomezan-tanana, tsy ao anatin'ny fifanenjehana, fa tsy maintsy ao anatin'ny fifandeferana. Nanamafy ihany koa ny filoha fa aty Madagasikara ny mason'izao tontolo izao satria handray ny fivorim-be iraisam-pirenena ny COMESA sy ny francophonie Madagasikara. Tokony asehony malagasy amin'izany ary ny fahaiza-manao ananany ao anatin'izany. Ny fampandrosoana rahateo dia amin'ny alalan'ny fametrahana fototra matanjaka eo amin'ny lafiny famolena, ny fiompiana, ny jony, ny fampianarana, ny rano, ny fahasalamana ary ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Izany no iantoka ny fanatsarana ny fampiainan'ny tsirairay.